zareo manatitra démo. Ny artista ihany dia vao tsy tadidiny ny sketch dia miteny izy hoe anareo izao e. Dia mihira ny olona. Za amin'ny sketchako tsy afaka manao mihitsy hoe tentsika mba miaraka amin'ity blagy anankiray ity e. Nisy fotoana nitsangatsangana. Azonareo. Ny artista koa vao misy olona tiany ao amin'ny public dia alohany hanomboka an'ilay hira izy dia miteny hoe c'est pour toi bébé. Dia mifantoka ilay sipa dia zakany amin'ny farany. Dia androany koa za te hanao an'izay. Tady sipa manja io azy. Da moa dia ataontsika hoe misy sipa manja ataontsika hoe lasa izay manao pôzipôzy na tsy manambady. Izay olona tondroka eto sa manao pôzy na tsy manambady zay. Ataontsika hoe indrio ohatra indrio ampovoany eo. Miala tsiny amin'ny vadiny fa zao be mipôziny dia manambady. Dia zao ilay fandehan'ilay izy alohany hanao blagy zany dia ataoko hoe c'est pour toi bébé. Dia la mandritra an'io blagy io izay parole ataoko manao hoe zay mba ataovy kely aloha jerena nge. Kaiza micro eo ny tsy manambady. Manao tsara hoe mbola tsy le any tanàna ka le eto fotsiny aloha. Le émotif fa tsy le fin de soirée. Zay ao c'est pour toi bébé. Voilà. Dia isaky ny sketch ataoko eto plus mandroso le sketch plus indri manao an'izany satria touché indri amin'le sketch ko vonona. Ao sivy kely ray farany aloha. Voilà. Nisy fotoana za niaraka tamina makorel c'est pour toi bébé. Dia lafo be izy c'est pour toi bébé. Non fa za androany raha soanareo miresaka vehivavy satria zany tena olan'ny olona mahatonga ny olona malahelo. Misy olona zao mijery matoy ianao mijery n'ity émission ty androany dia tsy manambady ianao zay. Za mbola tsy nerisipa mihitsy miteny hoe sa mifidy robo milay be dia hijery télé ao tanàntsika. Fa misaotra anao manaraka an'ity fa raha tsy manaraka ianao perte fotsiny anaka aty. Dia izay le izy fa misy anana anankiray tsy haiko hoe astuce anankiray mba ahafahanareo mahafantatra hoe ohatr'izao ny atao hoe sipa fakavady. Tsotra fotsiny le izy ary azo tesitentsika amin'izao andro fety izao. Rehefa tonga ny andro fety be olona be dia tsy maintsy misy mandona ny vadiny lahy foana. Misy olona zany tonga andia, misy olona tonga anala dia misy olona tonga andona ny vadiny lahy fotsiny eo amin'ny fety io. Dia izay ny aiza anazy hoe fakavady efa le voadona ny vadiny lahy dia miteny hoe oay izany domin'iny dia ianao miteny hoe io zoky iny ve taiko anaovako azy. Dia ny aiza anazy hoe fakavady efa miteny hoe velao any zany chéria. Izay ny atao hoe sipa fakavady. Fa tsy le hoe ataovy mihitsy e ataovy e. Dia ianao teny hoe fihinany ataoko amin'io. Tazomy zay ny aizan'ny olona fakavady. Zao koa mirary soa anareo mirary anareo ahita vady fa zao za mareo maka anakay aza malahelo koa nareo fa matonareo ao an-trano amin'izao fotoana zao dia tsy manam-bola ivoany zany hoe mahantra nareo. Fa aza matahotra nareo fa tsara be za mahantra zany raha teo ela velona nareo dia mila mahantra. Za mipanakareny zany tsisy ambiance mihitsy azonareo tikitany hoe raha teo tanora lalandava mila mahantra tsy stress tsisy hoe matahotra ny an-dafy. Jereo nge Christian firy taona izy ao ohatr'izao foana satria tsy miasa saina. Azonareo titeny tsy matahotra hoe ndany izy milamo titeny za mareo maka hoe ny mpanakarena zany tsisy ambiance. Satria zany izy toana na namana mpanakarena dia natsony aho hoe tongava aty lesy milay be aty dia milay be ahoana ao dia ozy tsisy olona mihitsy calme be. Dia ozy zany hoe tsisy ambiance mihitsy. Zay mila an'ilay fety hoe hipoka be ato tsisy olona afaka miditra tsony fa tongava. Zany ny anany fety tena hitako hoe ambiance zany azonareo. Miaraka mpanakarena indraindray ohatrany hoe tsy ambiance zany. Misy fotoana zay niarany revo dia ohatrany hoe vao may arakaraky ny arahako aminazy vao may amin'ny déprime. Niarany revo zay niarany revo zay dia mividy bouteille ana whisky izy dia 1 million d'arary le whisky. Dia ozy izy hoe azafady indrindra fa za tsy misotro toaka lafo noho ny hofantranoko. Sérieux bouteille na 1 million d'arary zany kosa misy douche WC ao anatiny eo. Miaraka amin'ny terasy kely, cuisine.
azonareo za rapport amin'ny fety za tsy de tia fety loatra fety le fotoana ietsaram-belatsy sady zay isako mamonjy fety a de tsy maintsy taraiky foana satria zay tsy manana tomobile zay mahatonga anay hoe alohanay mijery télé mijery ak zay zao am'izao fotoana resatsika mijery eny ny olo tanàna am'izao ala satria zay tsy manana tomobile amin'ny fety mpianakaviana manko mitovy foana misotro e vita am'izay le izy avela hoany fa aveo tsika miara-mody de maka ny tomobile daholo ny olona de la rery sisany tavelo eo de ny olona anankiray sisa miandry ala miteny hoe misy malalaka ao amina le tantinina lamanina tomobile le vaovao le voampanan-karena tamin'ity taona ity fa misy lalàna kely fotsiny alohan'ny akatra ao amin'ny tomobilako lalàna kely hoy nefa avoaka ny taratasy ny tongatra aty amin'ny tany aty tsy mahazo manakatona varavarana mafy be mamafatongotra alohan'ny hiditra tsy mahazo mikitika radio raha tsy mera aminahy tsy mahazo misakafo ao anatin'ny tomobilako de tsy mahazo mievina satria coronavirus ala tiako teneny de ela miteny afaka rahanay daholo zany de la efa andeha hanokatra varavarana eo de ozy izy de za tsy mitondra olona mamo mora kely ny aizana hoe tomobile avy eto Antananarivo izy tomobile avy any aminay za avy any Morondava de mirary fety ny olona any Morondava zay manana kanal saty afahany manaraka an'ity za avy any Morondava de mora fantatra kely satria zay any aminay ohatra hoe somary be fihetsiketsehana kokoa noho nareo mora kely ny aizana hoe tomobile avy eto Antananarivo iny de hafa hoe tomobile ny olona avy any aminay tomobile nareo vao tonga de misy soratra hoe fahasoavan'ny tompo e ala tahin'Andriamanitra ala vavaka ny nazahoako an'ity fa ny tomobile any aminay tellement izy ny galère vao nahazo azy ça se comprend ameo lalaka ambô erpo fa tsy lova asatsika de anankiray am'izay le efa ohatr'izao manko ianao de tsy maintsy manana safidy anankiroa ianao soit ianao mandeha mamangy-avana de za tsy de tia mamangy-avana satria tsika rehetra sa manana le tantina anankiray ny taoko aingaikaingana rehefa tafitra le tsika rehetra sa manana le ay moramora ihany tsika rehetra samy mana non tsika rehetra samy manana n'iny tantina anankiray iny le tantina anareo le tea fantatra an'izay zavatra misy rehetrarehetra ianao vao mifampiresaka kely hoe fa tsy mety le nataony taony iny aiza ve le izy de to de ny fetany le tsay rehefa le tsay efa nalohantsika amin'ny volana de izy tonga avy any nanino Tony de Tony zany amin'ny fetany le si fiza moa le Tony da i tantina anareo iny ilaina ianao ilaina izy miteny fotsiny de zany tsy itiavako n'iny tantina iny isaky mifety zao tonga avy any fa teneniko hoe tsy tiako zany fe tsony tantina anay ana bainina kely de aotrano za ve de manao tarehana bainina kely nareo efa teneny ho avy eo bainina kely de zany hitanareo de tsongony ela de io bainina kely de hitanao koa ny zavatra fahazaran-dratsy ny tantina anay koa ty fahazaran-dratsy ny faharoa le rehefa miteny de tia miarahana foana le zavatra tenenao na tsainy akory ary ny toyany ohatra sika anadrana Kristian teneny hoe tratro ny fety ianao Sombiniaina meky vola rehefa beo ohatra tratro ny fety ianao Sombiniaina de andaso aloha zay izy raha ohatra hoe tsika samitsika fa ataovy ohatrany hoe za zany tantina anay de izy bainina kely tsy nao hoe manendrika azy kokoa de teneny hoe tratro ny fety ianao Sombiniaina meky vola ianao rehefa eo de zao ny ataony tantina anay ay fa tratro ny fety ianao Sombiniaina Sombiniaina de meky vola ianao rehefa avy eo kombinareo reny olona reny misy manaraka kely tsy hainy akory le izy de forcé fotsiny za efa miteny de mijanona tamiko de zay toy izy hoe toko ianao maiola rehefa fety ohatran'io koa de efa mamonjy fety ela raha makany amin'ny boîte de tsy maintsy misy hoe misy clip ety de misy hira ao ambadika ao de tsy maintsy misy bandika malama mamamy foana miteny hoe fanaraka le raha mamonjy karaoke ela de izy any aizana azy reny le gros bof le tsisy ileva anazy tala vao mamonjy karaoke miaraka amin'ny tonton alala mihira izy nananana de avy eo efa tapitra le hira de 033 0 de la zay fa tsara be ny blagueny iny zay mahatonga anahy tsy te hiaraka amin'ny fianakaviako tsony be mbola be de be ny antony farany amaranako azy fotsiny de nofinofiko tambola kely tsy anao humoriste fa ho vahina any antranon'olona satria za maromako hoe vahina any antranon'olona mbola tiany ray aman-dreniko noho zay za miteny anazy hoe za ho te hihinana laoka tsy manam-boly tsika fa vao misy vahiny laoka hena
trano mipirina dia za zavatra vidina ho an-trano ao natokana ho amin'ny vahiny daholo ohatra anankiray vity canapé izy dia tsy azo ipetrahana fa ipetraha vahiny za maninona ka natao tany an-trano vahiny tany farany ianao lasa matika amin'ny tsy fidiny satria fatanao fa tsy hoanao io fa ho amin'ny vahiny fatanareo tamin'ny mbola kely inona nahaizina hoe nahazo frigo ilay olona ao am-pianarana tondra ho glacé izy mianatra dia misy anankiroa dia iray sotrony dia iray anao dia teneny hoe aza to ofana tsy tia mamanay manko le raha nivon'olona tsy manana frigo mipetaka fa ny zavatra rehetra ao a ny sasarany aniny ho an'ny vahiny tonga avy any ny vahiny milaza tsy manam-bola izy tsy maintsy mividy coca izy na fanta dia ty tsy azoko mihitsy misy vilia anankiray eo dia sakafa le biscuit dia ararany eo matetika 18 petit beurre dia za amin'io non seulement izy efa manam-bola na feniny a mbola za forceny iray tsy kombakomba aminazy ozy izy hoe rehefa tonga eo ny vahiny dia atao ohatrany hoe fa mahazatra antsika izao tsy haiko mipelipeliko eo ianao fa atao ohatrany hoe zatra tellement zay tsy zatra manao zatra zay fa zatrana film gasy dia raisiko ary le biscuit fa mahazatra anay ity rehefa amin'io fisakafoanana io ela vao manomboka makafy an'le biscuit dia ndana amin'izay ivoaka fa miresaka ny olo-dehibe tsy miresaka za rehefa mihinana dia la avoaka ny any an-tokotany any dia zay vao fatako hoe fa maninona misy ny 18 petit beurre fa maninona atao 18 petit beurre 18 ny ao anatiny en fait mba hafahanao zazakely rehefa aty alavitra mamisa visa hoe firy ny ambo zay ny anarana matematika any am-pianarana ny ala 26 dia misy fotoana manko amin'iny rehefa lasa hono le vahiny a zay vao mahazo mihinana dia tellement zay a zatra an'izany a nisy fotoana ka le vahiny nandeha ka izy a nandeha mipipi zay tsy nafantatra tonga zay dia mode sauvage niakatra teo ambony latabatra sady mihinana biscuit misotro jus tonga avy an-tampoka le vahiny dia mifanatratrarany anay ohatra le amin'ny film horreur hitanao hoe le biby mihinan'olona dia mitodika tampoka reny asiko ohatra ho anareo dia ohatra ho an'olona aty mihinana dia misy miditra tampoka hoe ay aty ambony aty ny any dia kambe anao azy amin'le côté aty azoazonareo saretsaina mihiny dia mitodika le any dia misy teknika anankiray niraisantsika rehetrarehetra tamin'ny mbola kely raha te hinana ianao a raha te hinana le biscuit a dia mihinana ianao fa vato amin'ny côté an'le vahiny aty dia maky ianao dia mamanao miteny avelao io fa an'le vahiny dia le vahiny miteny hoe hoany fa tsy manino